Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana ny sisa dia ho tonga ny fararano. Indro lazaiko aminareo, atipazo ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha fa efa masaka sahady ho jinjaina izy. Jaona 4:5-5:30. Mampirisika antsika hatrany mba hifototra anao lara-pamena ny asan'Andriamanitra. Ny lohahevitra androany dia manao hoe aoka hikoriana mandrakariva ny renirano ny fanaovantsoa. Renirano ny fanaovantsoa. Jaona 4:5. Manao hoe moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana sisa dia ho tonga ny fararano. Indro lazaiko aminareo, atipazo ny masonareo ka jereo eny an-tsaha fa efa masaka sahady ny vokatra. Lohahevitra androany dia izao, mampirisika antsika hiditra landalina amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovantsoa. Misy ny atao hoe 3F, fitiavana, fanantenana, fifanampiana, be dia be nefa nanao an'izany. Misy ny atao hoe tolo-tanana atosiky ny fitiavana, izay ampirisiana antsika tolo-tanana atosiky ny fitiavana, manao an'izany. Misy ny atao hoe asa fanasoavana amin'ny alalan'ny fahasalamana, varavarana misokatra ao amin'ny fahasalamana izay andraisan'ny rehetra anjara. Misy ny sasany manome sakafo ny madinika sy ny mahantra, ilaina ireny asa soa ireny ka ireny dia varavarana misokatra anaovana ny asan'Andriamanitra. Tsy ireny akory ny farany fa ireny ny fanombohany. Ny farany dia izao, ny fanoloran-tenan'ireny olona ireny ho an'Andriamanitra mba isan'ny voavonjy ireny olona ireny. Ho tarian'Andriamanitra mandrakariva sady arovan'ny anjely masina ireo manohy ny asany na dia misedra ady sarotra aza eo amin'ny toe-javatra atao, ny asa soa izay atao, na dia misy fanoherana aza ary tsy tsahatra na oviana ny asan'Andriamanitra eto an-tany. Ka izao ireny olona izay na fiangonana izay manoka tena anao ny asan'Andriamanitra ireny amin'ny alalan'ny asa fanaovantsoa dia izao tovanan'Andriamanitra fitahiana be dia be izy ireny. Fahasoavana ny ho amin'izy ireny. Isika dia natao hitondra soa ny hafa ary amin'izany no ahazontsika tombontsoa be dia be. Ohabolana 1:5-20 manao hoe ary izay mandena ahoana ny toeany dia mba ho lemana kosa. Ny fitahiana izay ometsika ny hafa dia oneran'Andriamanitra amintsika izany. Ary lalàna misy eo amin'ny fandaminan'Andriamanitra izany zavatra izany. Lalàna apetrak'Andriamanitra. Izay manome dia mba omen'Andriamanitra. Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Mandray avy amin'Andriamanitra isika ary manome ny hafa. Ary nomena torolalina mihitsy isika fa n'aiza misy fahafoizan-tena sy ezaka maika atao mba hametrahana fampandrosoana eo amin'ny asan'Andriamanitra. Ny olona ny amin'izany toerana izany dia tokony hanome an'izay ananany ho fanampiana ireo mpanompon'Andriamanitra ho any amin'ny sanasa vaovao. Fitahiana ny manome ny hafa. Fitahiana omen'Andriamanitra. Matoa afaka manome izany ianao, manana ianao izany. Ireo tsy manana tsy afaka manome. Ary ny olona tsy manome dia izao mitahiry ho an'ny tena izay nomen'Andriamanitra. Inona ny dikany? Fitiavan-tena ny dikan'izany. N'aiza isian'ny asa miorina amin'ny fototra mafy dia tokony hahatsapa-tena ny mpino ka hanampy ireo mila fanampiana amin'ny fanomezana amin'ny ampahany na manontolo izay azony atao. Ny fananana izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Andriamanitra no manao ny hitombony ny fananantsika mba ho tombontsoa ny asan'Andriamanitra. Izao izany, inona ny tokony ao an-tsaina? Ahoana ny hanampiko ny hafa? Ahoana ny ampitomboko ny fotoanako, ny talentako, ny fananako mba hahafahana manao asa ho an'ny hafa? Ary vokatra izany dia ampitomboin'Andriamanitra ny anjarantsika. Be dia be ny fanandramana azo lazaina momba an'izany. Fa raha tena tianao ny hahomby hitombo amin'ny harena sy ny fahalalana dia izao mahazo toa mampitombo ny fanampiana ho an'ny hafa. Izany no lalàn'ny famerenana amin'ny laoniny. Lalàna ny famerenana amin'ny laoniny. Aoka hikoriana mandrakariva ao am-pontsika izany ny renirano ny fanaovantsoa ny asa mahafinaritra atao an'izao tontolo izao. Vavaka isika. Misaotra tombotsara no ny lesona sarobidy omena ao anay. Ampio izay anana toe-tsaina manao asa soa, manampy ny hafa ary enao androtsaka be dia be ny fitahiana
ho amin'ny tokantranonay sy ny fiainanay manokana. Atao fiainanay izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokinay. Amen.